OLAN'NY rano tsy vita ny fialan-tsiny mitsony. Fitantanana firenena tsy mahafa-po ny asan'ny gouvernement Tatsay Christian. Fifidianana ho atao eto Madagasikara andefa taratasy mivantana tany amin'ny filoha frantsay ireo malagasy monina ao Frantsa sy La Réunion. Alakamisy ro Desambra taona 2024 ankafaliana sy ampitiavana indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidiako ny tokantrano sady hiarapaka aminao amin'ity ariva ity. Tonga soa indrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana aran-tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovaony sosialy avetrany taoriny etsika nataon'ireo mponina teny Akatso Ambatomaro Itosy sy ny faritra sasany dia nampiantso mpanao gazety ihany koa androany ireo mponina etsy Amboditsiry. Natao ihany tsy teny hoy ireo mponina fa efa tera tsy rariny intsony ny fatapahan-drano ety aminay raha niresaka tamin'ny Javandremaefa sy Mateo Prince androany. Tsy misy izay tsy mikakaiky amin'ny fatapahan-drano sy ny fahalotoan'ny rano avy amin'ny Jirama ny faritra rehetra eto andrenivohitra. Akatso, Ambatomaro, Itosy, Andraisoro. Sombony amin'ireo faritra tena nainona fitarainana hatramin'izay ka hatramin'izao. Tato ato anefa dia saika andrenesana fitarainana avokoa ny ankamaroan'ny faritra maro eto andrenivohitra. Ratsy ny tolotra avy amin'ny Jirama, ka raha tsy tapaka ny rano dia maloto ary indraindray aza dia ranopotaka mihitsy no sitrahany isy atokantrano. Le tena olana amin'ny rano hoe tonga amin'ny 12 alina zany no hoe miandry ny fandehanan'ny rano dia tsisy nefa le izy mandra-parainy andro zany ianao miandry le rano tsisy nefa maraina tsy maintsy hiasa. Tokony hoe hivondrona mihitsy ny olona anaitra ny Jirama ka tokony izay mihitsy fa za zao vao eo mandeha mitady olona hoe ohatrina bidon hoe 1000 izy dia eritrereto bidon 5 zany ny anay tsy latsaka ngay andro raha ialina zany ahoana zany fidiana hitadiavana ngay alina isanandro fa tokony tena hoe mijery akaiky mihitsy le Jirama rehefa tsy mandeha mipopy dia tokony mba andefasana citerne ohatra ny teny amin'ny faritra hafa koa aloha izay rehefa ohatra hoe olana ara-teknika fa raha ohatra hoe zavatra mitolo izy tokony hitadiavana fa olana aingana fa tsy izao no iainana isanandro. Mila fanjakana izay mandray andraikitra haingana dia haingana mihitsy fa tena mijaly ny aretiny ity efa mifafy eraky ny tapitanety atahorana azonareo izay dia ny rano natao hoe adala zany le hoe manasa tanana matetika sy ny karazany ny tanana rehefa tsy voasasatsony amin'izao ka satria efa tena tratrany tsy aza noarana izay izao efa herinandro sa ahoana araka izy efa herinandro izay nangina aloha dia farany dia efa hoe efa tena tsy laitra tsony ty satria efa zara raha misy ankonana vary sisa ny anaty vilany ny anaty siny be dia izay dia hoe aloha rehetra hitady vahaolana hoe inona ny tokony atao fijaliana satria na rano sotroana anaovana rano amin'ny fivarotana ny rano androna sanatria mivava miresaka ny sasan'ny vaivavy ara tsisy dia manahirana mihitsy zany ny mombamomba n'ity zavatra ity fa tena sahirana no anikoanina tena tsisy dia sanatria mivava miresaka ve dia ry Mariamasay no aka rano iny Mariamasay zany no mananana dia ny anasana lamba zany dia Mariamasay zany no anana eto fa noanina moa zany dia zany mandehandeha zany. Raha ho aneto Amboditsiry manokana izao dia manodidina ny 5 eo ny borna fontaine mamatsy rano ny ponina ety an-toerana. Efa tapabolana nefa izay no tapaka tanteraka ny rano. Voatery mandeha lavitra ny ponina mitady rano ary mividy amin'ny vidiny lafo. Misedra izay efa tapahany izay hainkof reto tokantrano misitraka rano avy amin'ny Jirama. Alotsy tapaka nefa ny faktura isam-bolana izay tsy mifanaraka akory amin'ny tolotra omeny ny Jirama. Ny faktura tompoko dia ara-dalàna aloha foana isaky ny ambolana ary mahagaga tsy misy mifiovany ara raha eo amin'ny metra cube lazaina ary manahirana io fa tsaika resaka teknika izy ity rehefa mandeha avy any zao hoanio ka vahanao ny robinet ka sendra mandeha pression avy any ianao miandro rano miodina ihany ane raconteur ale aty an-trano resaka fa ny aty moa zany ny tsy haiko dia ohatraohatran'izay tena fijaliana mihitsy na ny aty amin'ny patsaka aty amin'ny pompe publique na izay ny an-trano dia miandry dolidoly fa dia fa io lalana ra ihany nandehanany rano dia rehefa tsy mahazo ny aty dia tsy mahazo koa ny an-trano fa tsy hoe misy mahazo ny an-trano dia ohatrany ihany fijaliana. Tahaka ny mahazatra moa dia fialan-tsiny ho an'ny mpanjifa trano no ataon'ireo tompona andraikitra kanefa efa antonany maro no nikakaika noho izay fatapahana sy ny faharatsiny ny kalitaon'ny rano izay ny ankamaroan'ny vahoaka. Tsy hita lohatra amin'izao izay vahaolana tena matipaika sy maharitra.
nidina ifotony nijery ary ny aino ny fitaraina ny mpanjifa teny Analakely teny androany ny mpiaro ny zony mpanjifa mivondrona ao anatin'ny mpanjifa mirahina na ny vondrony PMH mbola saika mitaraina noho izay vidanga ny vidim-pianana izay moa ny ankamaroan'ny mpanjifa nanontanian'izy ireo ny antsiprian izay avetrany ary tanteriny namana mpanao gazety Njavandre Mahefa sy Mateo Prince atrany. Alohany 12 Desambra ho avy izao no ikasa hitarika ny mpanjifa hidina an-dalambe ny fivondrona ny mpiaro ny zony mpanjifa eto Madagasikara. Izany dia natao fanerana ny fitondram-panjakana manoloana ny fiakarana ny vidim-pianana isanandro. Ho an'ny androany dia niala nenina farany nidina ifotony arina an-tany ireo mpanjifa teny Analakely sy ny manodidina teny ireo mpiaro ny zony mpanjifa. Manahoana miverinao ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao? Tena sarotra be aloha vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Tena sarotra be satria ny tsena zao lasa tsy malafo mihitsy satria miakatra be daholo vidina voankazo. Vidim-bary, vidy-siramamy, menaka. Resaka ilaina andavanandro zany lafo be daholo na saribona menaka rehetrarehetra. Nahafapo anao ve ny fepetra ny ray sy ny fitondram-panjakana? Tsy nahafapo aloha amin'ilay vidim-piainana misonrotra be tsy nahafapo mihitsy. Nary ny etaetanao ary amin'ny mampanjifanao e? Ny etaeta amin'ny mampanjifa reo zany dia mba enan'ireo sakafo miakatra be reo fa mijaly izay majinika amin'ireo sakafo miakatra be satria tsy malafo voankazo tony. Nahafapo anao ve ny fepetra efa ny ray sy ny fanjakana amin'izao fotoana izao amin'ny resaka hoe vidim-piainana? Indraindray zany fanjakana ohatra ny diso fanapahan-kevitra ihany amin'ny resaka fandraisana fanapahan-kevitra. Ohatra hoe teo amin'ny resaka hoe vary zao ohatra hoe niakatra le vary tamin'ny misy taona niakatra be zany ny vary dia rehefa avy eo dia nandray fanapahan-kevitra izy dia ozy izy hoe amboarina ny kapoaka ozy izy. Tsy le zany le fanapahan-kevitra eo fanjakana mihitsy no tsy mety le fanapahan-kevitra. Anareo mpanjifa manakory fijerinareo vidim-piainana ny agny zao io? Nanonga izy ty hitanao samy sahirana antsika jiaby. Ino hitanao tena nanonga? Le PPN tegna nanonga agnabo, savon, menaka, tout ce qui est PPN. Ka izy io mahafaponareo zegny? Tsy mahafapo boka mesure nalaigny fanjakana io sa tsy nahafapo? Ka tsy mahafapo. Tsy mahafapo. Izy zegny tsy mahafapo zegny mety solution. Zahay mbola sahirana ke normal izy tsy mahafapo. Ireo miadaeda ndraiky amin'ny fisiagna volan-dreo antsika madinika eto ndraiky maty. Araka izany tsy afaka niembitra amin'ny fanapahan-kevitra izay efa noraisina izahay hoe reto mpiaro ny zony mpanjifa ireto ka rapitso dia rapitso ihany no hitondra ny taratasy fangatana fahazahon-dalana eny amin'ny prefektora n'Antananarivo ahafahana manao izay fidinana an-dalambe izay. Misy ny fandaminana moa zany zay rahanay ary misy fotoana ny zavatra rehetra tsy maintsy kosa izahay anao ny ataontsika hoe procédure normale administrative zany amin'ireo tompon'andraikitra indrindrandrindra eo anivon'ny prefektura fa mino kosa fa ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny indrindrandrindra eo anivon'ny prefecture de police dia mpanjifa ihany koa ary tokony anana ihany koa zany ny ataontsika hoe fomba fijery alavitra satria averiko eto dia fanjifana no resaka ary fiarovana ny mpanjifa no atao. Ny karama tsy miakatra, ny vola miditra any am-paosy zara fa misy, ny varotra tsy mandeha, ny tsena tsy mandeha, inona zany tsy efa sepotra ka hoy aho hoe averiko indray le fanontaniana hoe hofatinona ataoko angamba fa tsisy anaiko hofatinona zany isika mpanjifa malagasy rehefa miray hina. Raha ny fanazavana hatrany dia isainy koa ny taratasy fampahafantarana ho alefan'izy ireo any amin'ireo fikambanam-be iraisam-pirenena. Ao anatin'ny hetsika 12 androany mahakasika ny ady atao amin'ny fitovinjo eo amin'ny lasy sy ny vavy ary ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy na mahavavy ny firenena rehetra amin'izao fotoana izao. Nisy indrindra ny hetsika nanamariana izany tetsy Analakely ary tanora maro avy amin'ny lafy valonosy no tonga naneho ny heviny ary nitatitra ny zava-misy marina any amin'ny faritra misy azy ireo. Avitra Sondrabe sy Tahirnena. Faritra eny eto Madagasikara no nitsongaina ireto tanora nanatrika etsika ety nandritra ny efatrandro. Solotena roa isaky ny sekolim-panjakana ambony avy amin'ny faritra no sivana natao ka vavy iray sy lahy iray no nandrafitra izany. Efa manomboka misy ihany koa ireo lehilahy mijoro manao hevitra manoloana ny herisetra miandady azy ireo raha toa ka vehivavy hatrany omby ao an-tsaina rehefa miresaka ity tranga ity.
mandritra ny hetsika dia nisy ny fankakevitra sy fifanakalozana ary fifaninanana natao nentina namoahana hevitra izay anampina ny paikady nasionaly amin'ny ady amin'ny herisetra. Tao anatin'izay fotoanandoha izay izay nitaterana tamin'ny talata dia namoaka recommandation zareo. Dia iny recommandation iny zany izay miprésentena tandroany hanao ny élaboration politique nationale ny égalité femmes-hommes amin'ny taona ho avy. Dia mitondra ny anjara birikinay zany izay tanora hoe tianay dia mba jero akaiky. Dia tanatin'ity événement génération MIRALENTA ty ihany koa dia nikarakara concours-na débat izay omaly. Dia ny thématique navoaka tao anatin'io resaka tena hoe violence basée sur le genre eny amin'ny sehatra ny université. Misy eo amin'ny endriny maro ny herisetra ny anivony asa sy ny fiarahamonina indrindra fa ny ao an-tokantrano na lahy na vavy dia samy mety ho hiaranjany avokoa. Le izy tsy ho an'ny vehivavy irery fa izay hoe genre dia misy ny lehilahy misy ny vehivavy. Raha ohatra izao hoe raisitsika hoe amin'ny vehivavy le izy dia ny violence économique zao tena misy any majunga amin'izao. Ka anankiray efa hitako dia tao anatin'ny fianakaviana koa le izy tsy mpamenatra anao miteny an'izay hoe manana diplôme le vehivavy fa le vadiny ampiasa mpanjakana dia masamy milaza hoe velona ko anareo izy no karakara reto zanantsika reto dia noho ny hoe satria mbola milamina zany le tokantrano dia mbola manaiky aloha le vehivavy eny ary fa loha za tsy asa fa karakara ny tokantrano nefa ihany koa le izy zay zany le hoe tsy choix-n'le vehivavy izy hoe tsy asa fa noho le hoe vady no manera aza miasa fa zany mahavoavelona anareo. Raha jeretsika zao ohatra raha mandehitsika zany any amin'ny faritra avaratra indray dia le ohatra ataontsika mamasoaso ohatra satria izy zany mijeran'le faiblesse n'le lehilahy hoe izy ao anatin'ilay hoe besoin entre parenthèses besoin izy dia lasa hoe zany no mandidy an'iny hoe raha tsy manao an'izao ianao dia tsy omeko vola, raha tsy omenao satisfaction zany dia anao tsy omeko vola. Ohatran'izay zao dia violence anankiray efa hitantsika taratra any avaratra ny tena misy an'izay jinikenda tabatra boribory no nentina namarana nyity hetsika ity niarahana ireo sy ampanjakana sy tsy mianky ny voakasika amin'ny ady nafana anjara sy nijery ny araka ny fahitana ireo tanora ny mahakasika ny resaka herisetra mifototra amin'ny mahalana ny mahavavy mbola anaty ny ady tanteraka ny rehetra indrindra ireo fikambanana maro samihafa amin'ny fanafoanana ny herisetra eo ihany koa ny ady atao amin'ny isiny fitovinjo amin'ny lahy sy ny vavy. Vaovao avy any Ambatondrazaka dia ankizy vavikely 12 taona naolany valandrainy atao amin'ny fokotany Ambohimena commune Ampitatsimo efa fahatelony zao no nanamparany ny filandratsiny ity zaza vavy ity niry Andrenarivony MPS Ambatondrazaka. Vavikely manodidina 12 taona no naolany valandrainy atao anatin'ny fokotany Ambohimena commune Ampitatsimo. Fantatra fa tera-pao ny vadin'ity mpanolana ka tany amin'ity zaza ity no nanaparany ny filandratsiny mitantara ny zavatra niseho fokotany ao Ambohimena. Tao anaty dosy izy ka rehefa tao anaty dosy izy dia nisofony le zalahy tao dia nisotomony nentiny tamin'ny tanany nentiny anavaratra nakany tanimbary ka rehefa nentiny tany tanimbary io zazakely io zany dia ozy izy hoe atsony kilotinao dia tsy nety zany zazakely tamin'izay fotoana zay dia tonga dia nadabony zany ka rehefa nadabony zazakely dia mba niotra ihany izy zany mba niarina dia tafara izy dia mba nilefa izy ka rehefa nilefa izy dia mbola samboriny ihany dia zao no nataon'le gona rehevo tiandrano dia voniko foaty zay zany miteniny dia kanjo moa le kely sy lehibe dia nitsindriny tambony zany ty zazakely ty nasorony kolotany dia nitsindriny dia vitany nataony dia rehefa vitany nataony tamin'ny fotoana io dia zao ny teniny hoe tandriaminao so mampilazalaza amin'olona zay fitantarany taminako zany tandriaminao so dia mampilazalaza amin'olona fato taperiko ny andronao dia natao ohatra ty zazakely ty ka rehefa natao ohatra izy dia tsy samy tiany tamin'ireo ray aman-dreny tamin'io aliny io nefa satria fa tamin'ny fitora io kapoka ny ray aman-dreny ny rainy sy ny dadabeny miaraka tamin'ireo mpiambina sasany kanefa moa dia tsy hita tany amin'ny valo alina tany mitongatra ty zazakely ty teo zany nanantany ny raisireniny hoe ny rainy hoe ataizanao dia nangovotra izy sady nakitakitaka satria matahotra nylay rainy lazao fa zay ny tsy nininanao dia hoe netiny mahazo aho izy tany atanimbary dia nalaviny dia nanaovany dia tsy nisy felina fa tonga dia tsoroko eto mihitsy novadino izy
dia vita ny nataony a dia nampitandrina anazy fa raha ohatra anao ka miteniteny amin'izan'iza dia miainao manefa dia tamin'izay fotoana zay zany a dia nikarona ile mahazo dia araka nitendry teo hoe fa tsy teo izy fa lasany lefa dia nampandrana olona mikariko anazy zany dia tonga tao amboboatavo indray izy maly le mahazo zany dia natsona dia tsy namaly an'le telefôna dia fiarahamiasan'ny fokotano a amboboatavo dia mikariko ainy amboboatavo fa tsy nety anazy tompo fa niala tao izy dia araka ny zava-misy aloha satria efa netina tamin'ny dokotera izy a dia efa naratra mafy le zazakely dia rehefa nanontaniako dia mipily hoany any fa mifanitelony zao zoezitratra zao fa mahalona ny firongatra ny tsy mandre-pahalemana any ambatona zaka sy ny fisily jiolata tafaporitsaka tena amin'ny fitsarana dia nitondra fanazavana ny avy eo anivon'ny polisy pirenena avy any ambatona zaka tamin'ity androany ity niry andrenarivony MBS ambatona zaka manolona ny firongatra ny asanjiola sy ny alabotry ary ny vakitrano teto ambatonazaka dia nanamarika ary zareo teo anivon'ny polisy pirenena eto ambatonazaka fefa misy ny ezaka atao saingy tsy vitan'olondrery izany mahakasika ilay olondratsy tafaporitsaka teny anivon'ny fitsaranam-paratonga voalohany ny 2020 ny volana novambra lasa teo dia nanamboara zareo avy anivon'ny polisy pirenena eto ambatonazaka fa efa sarina alina ihany ity olondratsy ity ary mbola eo pikaroana izay namany zareo eo anivony zany fitandrona ny filamenana eto ambatonazaka izy kanjo a rehefa teo amin'ny fitsarana dia efa navoaka ny fitsarana ny didy famonjana azy a dia tafiporitsaka teo atokotany fitsarana teo zio tafilefa nanomboka teo zany a teo amin'ny couloir fitsarana tafilefa dia tsy hita ndray zany izy a nanomboka teo dia alina tokony tamin'ny 19h45 teo zany voasambotra naindray izy dia tanàna zaka dia voasambotra ao izy a ary atolotra fitsarana misy polisy mitondra azy tena fitsarana ary a responsabilité an'ireo polisy ireo a ny atao hoe négligence amin'ny service nataony fa iny a dia aty amin'ny administration no andray a fepetra amin'ny sanzy ny fanalisy amin'izay manalak'izay koa dia mbola mianatra anareo ihany zahay a raha misy trangana tsy falipalemana hoe any amintsika na vaovao tokony ampitaina dia aza misalasala mihitsy manatona anay a fa vony izay a iaro sy anampy anareo vahoaka ary zay ny antom-pisina eto farany be farany dia ho avy ny farantaona tsy lavitra ary ao anatiny atao hoe fotoana mafana tokoa amin'ny resaka fandripalemana zao faraparantaona ohatry manao ny ataon'ireo jiolahy isan-karazany dia mametoky anareo zahay fa anao fety ampilaminana nareo ary anao zay azony atao hitandrona amin'ny filaminana mba hipetraka amin'ny tokony izy eto tapitanàna ambatonazaka ny vavatapatapany avy a fiarakaretsaka iray no tapaka isatra avy any ambohipo andohamandro seza androany tokony ho tamin'ny 12 raha atoandro nisy tamin'ireo mpandeha teny amin'ny sisin-dalana no voavoaka n'ity fiarakaretsaka ity ka naratra ary efa nentina avy hatrany namonjy ny hopitaly avokoa izy rehetra ireo tsy nisy kosa ny ainana foy vokatra ity lozam-pifamoivoizana ity afa noho ny fivoaran'ny varan'aretina covid-19 ao amin'ny faritra matsiatra ambony tena nanapa-kevitra ny anakatona ny sekoly manomboka anio 2 Desambra tamin'ny 5 ora hariva hatramin'ny fotoana tsy voafetra ny tompon'andraikitra ao amin'ny collège RANO ao Fianaratsoa mitohy amin'ny fampianarana ampitandavitra kosa ny fanohizana ny fampianarana manomboka amin'ny 1 Desambra ho avy izao. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena indray dia nahitana trangana covid-19 variant Omicron voalohany tany Frantsa omaly miamiafy hatrany ny firongatry ny valan'aretina covid-19 any toerana amin'izao fotoana izao. Onja lalàna raha naivomanana sy toky raha marla. La 5e vague se poursuit en France. Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny onjafahadimy amin'ny valan'aretina covid-19 ny any Frantsa amin'izao fotoan'izao. 5 alina ireo olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimikaretina ny alarobia lasa teo
raha ny atontanisa navoaka ny sampandrara misahana ny fahasalamana ny antoerana. Salanisa izay nahita mpiakarana 13 isanjato raha oharina tamin'ny herinandro lasa. Androany dia nahitana lehilahy iray mitondra le variant Omicron avatsy Afrika Atsimo tany Frantsa raha ny fanambarana trany. Io lehilahy io izay voalaza fa voavy tonga tany Nigeria. Manoloana izany tena napakevitra ny gouvernement tany Frantsa fa ao amafisina ny fepetra ho an'ireo izay mpandeha avy amin'ny firenena ivelan'ny vondrona Europeana ka hiditra ao Frantsa manomboka ny sabotsy ho avy zao raha ny fanambarana nataon'ny mpitondra teny Gabriel Attal. Tsy maintsy mampiseho test PCR négatif latsaka ny 27 ora ireo mpandeha hiditra ao Frantsa na dia efa vita vaksiny azy. Nanambara ihany koa ministra ny fahasalamana ny toerana Olivier Véran fa mbola mahomby aloha hatreto ny paikady napetraka iadina ny valanaretina COVID-19 any Frantsa. Mitoeatrano moa fanaovam-baksiny any toerana. Efa mahery ny 5 tapitrisa ireo Frantsay hanao famerenana ny fanaovam-baksiny na ny rappel. Mba hanamora izay fanaovam-baksiny izay dia nampiana 300 ireo toeram-panaovam-baksiny any Frantsa. No tanterahana androany teny amin'ny CCI Ivato ny fionana teo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny fahefana mpanatanteraka. Anisany nisolitena navy amin'ny antoko-panohitra tamin'izany ny solombavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry novakiny ty farany bantsilana sy nametraha ny fantaniana tamin'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta ny mahakasika ny fahoriany ny vahoaka malagasy sy ny tsify ny fandraisana andraikitra. Tena toerana nanao ny angom-baovao mikasika izay mialy rarombana sy tahirinena. Voalohany fantena dia mety efa ny aminao avy hatrany Andriamato Premier Ministre. Ankehitriny dia mikakaiky misy ny vahoaka amin'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao izay raha mahita eo ny PPN eo koa ny kojakoja maro amin'ny trano sy ny karazana. Ny fahefa-mividy nefa ambany dia ambany, ny asa maharitra tsy misy, ny karama dia tsy miakatra. Manampitrotraka izany koa dia ny secteur privé ny sehatra tsy miakana dia tsy mba nojerena mihitsy ny fanampiana izay atao aminy ary tsy voasoratra tao anatin'ny teti-bolona mpanjakana ny fanampiana azy ireo. Nefa tsarovy fa ny secteur privé ny tena moteur fampantroana amin'ny resaka toe-karena. Kaikaiky ny vahoaka amin'ny fandriampahalemana na ny faritany zany na eto Antananarivo renivohitra. Any aminay eny Ambohimanarina dia zaondrozy nakabetrahan'ny fokotany rehetrarehetra. Sationany amin'ireo fijalian'ny vahoaka malagasy izay voalaza ny solombavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry izay. Seka ny lafim-piainana rehetra eto Madagasikara mihitsy no mandrika sy tsy mandeha amin'izay laonina amin'izao fotoana izao vokatra ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fahalalana ny lahara-pahamena ho an'ny vahoaka malagasy. Fitarainany etsy, fitarainany roa ary mitombo isan'andro ny fahasahiranana sy ny fahantrahan'ny mponina vokatra izany. Ny vidim-piainana tsy mitsaha miakatra kanefa ny tolotr'asa tsy misy. Manginy fotsiny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano lavareny izay zary efa lasa fiainana amin'ny isa-tokantrano. Ny trosa sy ny vola tokony efain'ny fanjakana nefa tsy mitsaha miakatra. Ireo rehetra ireo dia efa ampy amaritana fa tsy misy ny fandraisana andraikitra nataon'ny fitondram-panjakana tao anatin'izay 3 taona ny tantanana ny firenena izay fa werawera sy fampandrinadrisa no betsaka. Mbola mahantra ny vahoaka ny vidim-piainana miakatra efa fadiranovana ny firenentsika amin'izao fotoana izao ary tsy vita n'izany hoe tsy fahaiza-mitantana no mahatonga an'izao fa hitantsika reny ny banque mondiale dia ny teny misy 7 milliards d'ariary ny kolikoly avinenta sy tsy fahaiza-mitantana nataon'ny jirama. Eo koa ny resaka fananatany ity izay efa teneniko teto foana fa mijanona ny olona tokony asiana service foncier isaky ny arrondissement eto Antananarivo dia manamora ny asan'ny vahoaka zany ny fanotofana tany tsy ara-dalàna ity jereo sao tany renivohitra fa vao miakatra vao avy ny orana dia miakatra manaiky azipo ny olona ao anatin'izy noho ny tsy fahaizan'ny commune urbaine Antananarivo sy ny ministère PA sy ny fanjakana zany ao anatin'izay. Eo koa ny resaka Covid ity izay miakatra ny tranga amin'izao fotoana izao be ny maty ohatrany fihempenina izy tokony misy fepetra raisy ny gouvernement amin'izao fa tsy andrasana indray efa tena hoe hofaty olona mikararana eto zay vao ikoropaka ao anatin'izy fa izao dia efa tokony mahay mi-anticiper ny zavatra izay tokony hoatrihana zany sy ny fepetra izay tokony raisina ohatrany hoe miandro ny olona marary sy hofaty fotsiny ve nataon'ny gouvernement amin'izao fotoana izao. Mpanohitra izahay dia miteny tsy mety ary na mesosokevitra foana mandraky ity ny androany ho an'ny mpitondra fanjakana fambarao amin'izay ny teninay fa raha narano nge ny teninay tsy ohatr'izao ny firenena tsy mahay miasany ny gouvernement mijaly ny vahoaka tsy afa-po izahay ary tsy zéro ntsony no noty azon'ny gouvernement fa mihiba
moyen no azony amin'izao fotoan'izao. Mipetraka hatrany ny fanontaniana manao hoe fa hoentina hoaiza marina ity firenena ity tsy maintsy hibaby ny adalàna sy ny fahafamaraka miaraka amin'izao fitondrana izao ve izany ny vahoaka malagasy izay efa mizaka ny tseran'ny ainy. Nanatitra taratasy ho an'ny filoha frantsay Emmanuel Macron atao amin'ny lapan'ny Élysée mikasika ny raharam-pirenena eto Madagasikara momba ny fifidianana ireo malagasy mizaka zo pirenena frantsay monina any Frantsa sy la Réunion omaly. Manay mantsy izy ireo sondray fifidianana fenosoka indray no atao eto Madagasikara. Fanampanazavana. Arak'izao hitanareo eto amin'ity horonataty izao dia indreto izay malagasy mizaka ny zo-pirenena frantsay monina eto Frantsa sy any la Réunion tonga eto amin'ny lapan'ny Élysée anaty taratasy an'Andriamatoa Emmanuel Macron izay filoham-pirenena frantsay rehefa avy nanao izany tany amin'ny vondrona européenne sy ny aterineram-pirenena frantsay. Mananjo izay manao izany satria manefa ny adidinay eny fa na dia eo amin'ny fandoava-ketra eo amin'ity firenena tandalanty ihany aza. Noho izany dia tonga eto izahay maneho ny tsy fakasitrahanay ny mbola hisian'ny fifidianana fenosoka indray any Madagasikara. Milaza miara-mahita aminareo mantsy izahay raha hiteny fa nataony voamera maleo tena misahana ny fifidianana opereko masaka tao Voalobojaza ny valim-pifidianana tamin'ny taona 2014 koa lavinay marindrano mbola hisian'ny izany fiverenana izany fifidianana izay atao amin'ny 2023 izao raha toka tsy maintsy ho tonga amin'izany izahay ny firenena. Koa satria no lazaina ombieny fa firenena tandalany Madagasikara dia manangy anareo vahoaka tsy vaky voly izahay ampiasa ny zonareo ka andray ny andraikitra manandrika anareo avy fa iara-malala ny manjo ny firenena amin'izao fotoana izao. Asa vadidrano izy ity tsy vita tsy fanakonana. Solvavany Paul Rafanoarana sy ny vadiny malona indrindra ny rara Apollo 21 mbola manizingizina ny amin'ny tokony andefasana ny fitoam-pitsarana an'io rara io ivantana ao anatin'ny aina manjerim-panjakana mo ny mpisolovava ity ny antsiprian izay avetranary eo amin'ny sary asindra tsara ny toky raha marla. Manay nisy ny tsindry ambadika miatra amin'ireo mpitsara amoaka didy amin'ny rara Apollo 21 ny mpisolovavany Paul Rafanoarana mivady izay anisan'ny voaroroy no ny rara fikasana amono ny Andrajoel sy olon'ambony maromaro teto amin'ny firenena. Raha ny fantatra mantsy dia ny 9 Desambra ho avy izao ny ivoaka ny didim-pitsarana momba n'ity rara ity. Fatahorana fahafantarana zava-marina ve sa moa ve efa misy tsindry-bokotra avy any amin'ny mpitondra ve sa misy faneriterana sady avy any amin'ny mpitory ve atao amin'ny mpitsara mba tsy hahafantarany vahoaka ny zava-misy dia atao maisimaisinao izy eny lazaina fa hoe audience publique ny zavatra eo ka azo otrena izy no afaka niatrika ny zavatra eo 30-40-50 zay ve zay ny vahoaka malagasy hoe vahoaka malagasy mahatratra 28 millions izy ny tenin'izala sasany amin'ny statistique. Ahoana nafatara vahoaka hoe zavatra misy ao amin'ny salle d'audience kely hoe 10 no tafiditra ao tsia eny za mino fa raha mandeha io zavatra io ka tsy mandeha direkta dia tsy isy akory box na toerana anankiray natokana mpanao gazety sy ny chroniqueur judiciaire satria ilainy reny olo reny amin'ny raharaha ngeza be tahaka ny tony satria zao raharaha izao dia tsy maintsy hipetraka ihany koa ho tantara-pirenena ka noho izany le chroniqueur ny mpanao gazety dia ilaina mba hipetrahany tantara izy zao zavatra nisy teto tany sy ny firenena. Raha tsahivina dia efa nisy teto Madagasikara ny fandefasana mivantana ny fitoam-pitsarana toy izao tamin'ny rara nafatesana Andratsimandravy. Afanandra ny asany tamin'ny fomba ofisialy omaly ny mpikambana vaovao andrafitra ny CENI nototosaina omaly atao anatin'ny fitsarana tapony Anosiankomo ny fianianana izy ireo toy ny nahoana ary ny fandraisan'ny mpanao politika ity CENI vaovao ity izay efa niteraka resabe hatrany amboalohany ity Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. Raha niteraka resabe ny mikasika ny fandrafetana ity CENI vaovao ity ny roso tamin'ny fanaovana fianianana ihany ny mpikambana vaovao androany. Ireto tany saiko manaraka ireto ny ampahany amin'ny tsy fahatomombanana mikasika ity CENI vaovao ity.
ireto mpikambana vaovao ireto aloha tsara ny mampahafantatra fa nankatoavana tamina alalana lalàna fankatoavana na décret présidentiel laharana faharaiky amin'ny 24 sy pika 20 ny sabotsy 3 oktobra 2024 anisan'ny nahazo fankatoavana tamin'izany nisy olo tena avy amin'ny olafitry ny mpisolo vavy Kijano Hazafindraibe ity farany izay nofidiny birao ny olafitry ny mpisolo vavy teo aloha na bureau sortant ny volana septambra 2024 mialoha ny fametrahana ny birao vaovao ny volana oktobra ilay solo tena avy amin'ny birao ny olafitry ny mpanao gazety teo aloha nefa i Marc-Antoine Climchand izay teo ambany fitariny filohany Gérard Rakotonirina tsy nankatoaviny ilay décret présidentiel ilay mpanao gazety avy amin'ny vivano nahazo ny lalàna fankatoavana avy amin'ny filoham-pirenena toe-javatra roa mitovy saingy roa samihafa ny fanapahan-kevitra raha tsy izany no iantsonany hoe 2 poids 2 mesures dia inona demokrasia anarany fotsiny ontime ny zavatra tsara fantatsika voaka malagasy aloha dia izao fitondrana mijoro ankehitriny izao dia ny mampiasa ny lalàna rehetra na lalam-panorenana io na ny lalàna izay misy ho amin'ny tombotsoany manokana ary ataon'ny fitaovana ny lalàna hanatanterahana n'izay zavatra tiano atao fa rehefa ohatra ka ny lalàna tsy mety amina dia sahany no mandika an'izay lalàna izay firifiry moa ny fandikana lalam-panorenana nisy teto amin'ny firenena dia mampiseho ny tsy fisin'ny équilibre démocratique zany ka mbola ataon'ny fitondrana ihany nefa ny miziriziry miroso ao anatin'izay fanovanany mpikamban'izay satria manana antony izy manana tanjony izy ny tanjony dia efa ny fanomanana ny fifidianana amin'ny 2023 sahady iteraka krizy vaovao eto amin'ny firenena indray ity fanaovana amboletra ataon'ny fitondrana ity ho ny solombavambahoaka ny fifidianana izay ho solo tena ny solombavambahoaka ihany koa raha ny fanazavana dia maneho tsy fihetezana satria nisy tamin'ireo procuration na fisoloana tena nataon'ny solombavambahoaka sasany ho tsy ara-dalàna fa raha ny zavatra misy amin'izao dia tsy azo antoka mihitsy ary azo eritreretina mihitsy sanatriavina ve misy atao hoe tsy filaminana indray eto amin'ny tany sy firenena raha ohatra zany ka forsena fotsiny andeha amin'izao zany le firafitry ny sioni zany tompona andraikitra voalohany amin'izay mety ho ateraka ity amboletra ity ny fanjakana ho kosa ny fanamafisany rodibeny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na RMDM tena tompona andraikitra feony izy amin'ny zavatra mety hitranga raha ohatra ka manao an'izany amboletra izany tsy miaino satria fantatsika nefa ny fifidianana farany teo raha tsy ilaza afa-tsy ny fifidianana filoham-pirenena liste électorale miaino ambony doublon 1,200,000 zay mpikambana atao amin'ny seni ihany no nilaza an'izay dia mbola iny ihany ve zany no iverenantsika sy iainantsika sivy no mpikambana mandrafitra ny seni araky ny lalàna laharana fa 524 sy pika 4 avy amin'ny filoham-pirenena anteny meran-doolona anteny meram-pirenena fitsarana avy momba lalam-pandrenana fitsarana tampony olafitry ny mpisolo vavy olafitry ny mpanao gazety azo solo tena avy amin'ny fiarahamonina pirenena mandritra ny enitony indray araka izany ny fiampitoam-piasany ireto birao vaovao ireto fa aoko izay nalabato amin'ny fifidianana izay nambaran'ny maître olala raha nantaniny ny mpanao gazetinay momba ny fifidianana ho avy eto Madagasikara ny vahoaka atranomatsy no ibaby izany alabato ka sain'ny mpitondra atao izany fanadatiana vetranary eo amin'ny sary sindra-tsara ny toky raha marla aoko izay nalabato hoy ny nambaran'ny mpisolo vava maître olala ny vahoaka atranomatsy no ibaby izany alatra be vava ka sain'ny mpitondra atao izany raha nambaran'ny maître olala hatrany na ho ilira safintsatovo za matahotra ihany koa sa matetika amin'ny tena amin'olona le hoe raha resaka fifidianana aoko izay ny alabato sy fanimbanan'io zavatra io satria famarina ike tsy mivoaka intsony zavatra hafa mivoaka ao ka raha ohatra ka le zavatra hafa mivoaka ao dia tsy maintsy hiady indray famono rehefa avy eo dia rehefa mifamono le olona tsy mandatsina ary no matimaty fatany ka noho izany ataovy re tompoko zay tsy ampisy an'izany dia nivoan'ny fahamarinana raha iverenana ny tantara dia lohalaharana niara-ny alabato sy ny doublon tamin'ny fifidianana 2024 sy ireo fifidianana ny fandimby rehetra teto Madagasikara ny antokotiko Madagasikara na ny antokotimo raha tsy ahivina dia efa nilaza ny filoha Marc Ravalomanana ny sabotsy izay lasa teo fa tsy petrapetra-potsiny intsony amin'ny alabato efa nirangaranga ny mpitondra amin'izao fotoana izao intsony ny avy amin'ny antokotimo fa ijoro sy hosa tsy maintsy hosa lefitsika mijoro
miaro ny fahamarinana samy joro mamaky batsilana mamaky batsilana tsy mety ka raha tonga le fotoana ilazana any aminareo any amin'ny fokotany araka le voalaza teo hoe areo maso tsara raha vao misy vaky batsilana ny fanararotany sasany sy ny fieverany fa tsy malala ny inony sika atonytiako Madagasikara na ny mpanohatra amin'ny RMDM na ny mpanohatra any amin'ny panorama malala isika mahay tsika ary mavita tsika tsy anaiky lemenana tsony sika hoe aminareo satria ireo rafitra zay napetraka etiny kirakirana an'io fifidianana io dia tsy aleo tena mihitsy raha io ny misy azy tsy anaiky zany tsika fa mitaky ary miantso ny firaisam-pirenena anampy atsika raha fehezina dia hitondra fahampitehana vaovao ho an'ny Madagasikara indray ny alabato efa rangaranga ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao io potika tanteraka mantsy ny malagasy tamin'ny taona 2020 ka hatramin'ny androany ka inona tsy ho voafitaka fa ny telony itsony zao koa sara dia andeo fitinina aminao atao anatin'ity fandidiana ity irenosongadina atao anatin'ny fandarana sailas zao omaly onjaralaina ranavimanana sy toky ramarla tsy marina ny filazan'ny ministry ny angovo André Ramarsan fa ny fitondrana nodimbiasan'izy ireo no tomponantoka tamin'ilay vola 7 miliara ariary no lanilaniana fotsiny tao amin'ny orinasa Jirama raha ny voasoratra tao amin'ilay taratasy nalefa ny avy ao anivon'ny banky iray sampirenena ho amin'ny ministry ny vola malagasy dia mazava tsara fa exercice ny taona 2024 no natao izany hoe vola nolanina nanomboka ny fanombohan'ny taona 2024 ka hatramin'ny faran'ny taona 2024 efa ny filoham-pirenena amperinasa amin'izao André Rajoelina ny teo amin'ny fitondrana tamin'io taona io nanodina vola tany amin'ny Jirama zany inga tsy olona avy any anaty azo na olona averia Ndranomanala na olona averia Faravohatra na olona averia tsy zany inga nanodikodina vola tao amin'ny Jirama zany fa olona ao amin'ny Jirama ary za kosa no miteny fa tsy le mpanapaka jiro reny akory na reny releveur reny no afaka anodikodina an'izany vola zany tao amin'ny Jirama fa misy olona ambony tompona andraikitra tao afaka manao an'izany tsara mikirakira an'izany tsara zany ny tompona andraikitra amin'ireny vola reny ary amlaza ny ministera am'izao miteny hoe na miteny ianao am'izao hoe lizy hoe misy inventaire dia misy zavatra tsy hita sy ny anina ohatran'izao pourfouille fa raha misy zavatra vera dia misy tokony misy olona migadra fanana ny heviny mahakasika ny firongatry ny valinaretina covid-19 amin'izao ihany koa ity mpanao politika ity tsy mbola nisy sisy tany nihidy zany teto Madagasikara ary tsy mangarahara ny fitantanana ireo vola fanampiana azon'ny Madagasikara hiadina amin'ny valinaretina covid-19 tsy mbola nisy sisy tany nihidy zany teto Madagasikara midikany mihitsy tsisy tany inge dia tsisy miditra tsisy mivoaka fa tsy mbola nisy an'izany teto nisy niditra sy mivoaka foana teto io aretin'io tsy hoe olona ihany mitondra azy fa raha nisy entana voakasiky ny olona tany ivelan'ny tany olona voany ka tonga eto reny entana tonga avandry inge tsy atao testa PCR fa le olona ihany zany mahatonga n'ilay olona anankiray nisy masera anankiray zay narary dia sitrana dia rehefa vezy nivoaka ny hopitaly dia rehefa tonga tany aminy izy dia vo daholo indray le olona satria le entana nentin'ny ala vao amin'le hopitaly tsy nisy traitement tsy nisy ninona tonga ny tany amin'le faritra nisy anazy dia vola le olona tany tena miady marina amin'ity aretin'ity ve tsika ny vola edina amin'ity aretin'ity ve tena hiadivantsika amin'ity aretin'ity akoatr'izay no resahany ihany koa ny mahakasika ny raharaha ravinambinina zon'ny olom-pirenena maneho hevitra indrindra manoloana ny fanodikodinam-bolam-panjakana ataon'ny mpitondra zo ny vahoaka tsirairay ny malagasy tsirairay ianareo efa misy olona na amin'ny ohatra io fa azo ny malagasy tsirairay isa-tokantrano ny tsy manaiky ny tsindra azo leny ny tsy manaiky ny ampimamba ataon'ny mpitondra ny tsy manaiky ny tsy refesy mandidy ny tsy manaiky nyreo tsy maty manota tena zo fototra ary hijoronina afaka atao tsara ny manatsikafina ny manatsikera ny tsy mety rehetra eto amin'ny firenena amin'izao hoan'ny tombotsomba avoaka loha hevitra maro ihany koa no voaresaka nandritry ny fandaharana anisan'izany ny momba ny LFI na ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 izay anisan'ny niteraka resabe teo amin'ny olom-pirenena ary koa ny vinavina mpitondra hampiakatra ny arikarena Vaovao izay efa miba 700 amin'izao fotoan'izao amaranantsika ny vaovao amin'ity androany ity dia iando miaratina sy tokira marla indray no amitina aminao ireo teboka nisongadina atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity
kapoka ny tsy fitondrany ity mihitsy ny manilika ny tsy mety ataony amin'ny hafa tsy manaiky ho tompona andraikitra mihitsy rehefa tsy mety ny atao amin'ny fitantanana ny fireneny lazaina anatin'izany fa ny mpitondra teo aloha foana no mombadiky ny tsy mety rehetra manao ririndasa tsy tsaroana fa mpanantenana lava no atao amin'ny vahoaka tsy azo ambaka ny itsona nefa ny malagasy ankehitriny fa efa tonga saina amin'ny tsy mety ataony mpitondra ty fitondrana tia tsy tompona andraikitra mihitsy amin'ny zavatra misy iaina ny firenena sy ny vahoaka jery foana hoe iza no azo aniliana azy le vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao efa tonga saina satria tena hitany ny totongana loatra ny fiainany betsaka ny zavatra nampanantenaina kanefa tsisy hity reny amin'izao fotoana izao ny hitan'ny vahoaka dia ny fiainany mitotongana ny vidiny zavatra miakatra ny jiro tsy mandeha amin'izay lohany ny rano zay tena hoe fivelomana tsy misy zany zavatra iainan'ny vahoaka fa dia ho asarana ndray ve fa hoe ny fitondrana teo aloha ny natonga an'izay le izy mako a ny ririndasa tsy tsaroana hoe atao efatra ny ambolohany mihitsy no disy pakiady ny fitondram-panjakanina hoy ny solombavam-bahoaka mamirabenirina tsy misy mandeha amin'ny loany ny fitantanana fa nararotana nybetsaka iso daholo ny paikady neto ny fitondram-panjakana tao anatin'izay vanim-potoana farany rehetra izay dia iso satria tsy mety tratra mihitsy ilay tanjona ho an'ny vahoaka ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka ho an'ny fiainan'ny vahoaka andavanandro ny ppn tsy andaniny fa manapirofo zany a fa lay paikady netana voantsangany ity gouvernementa ity lay minisitra misahana mivarotra lasa tonga amin'ilay tenina hoe nanao selfie tany atambary sy tany ananina rehetrarehetra tany a sy tany amin'ny dépôt rehetrarehetra tany mampiseho hoe mitady vahaolana eny mitady vahaolana izy zay no asany fa aiza lay vokatra le asa amin'izao tratra ve le tanjona tao anatin'le izy vo mainka ararotan'ny fanjakana ny zavamisy hitadiavana vola fanampiny ao anatin'le izy a ary ny tena tanjona andrasan'ny malagasy dia mifampiakarana ny fahefa mividin'ny malagasy ny fiainana ataontsika hoe misy teoria milazan'izany fiainana miakatra foana fa tokony hiakatra miaraka amin'izay ny fahefa mividin'ny vahoaka rehefa tsy zay dia tsy mahavita azy ny fitondram-panjakana roa andro sisa dia higadona ny fotoan-dehibe ho tanterany eo anivon'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto madagasikara na ny RMDM amin'ny fanaovana ny hetsika ara-tsosialy entina anampiana sy anaovana vonjivoina ireo fianakavinan-jato maro trabona tao farafangana zava-dehibe ny fifanohanana sy fifanampiana ka anaovana antsoavy ny rehetra ifarimbona amin'izany sabody zao etsy amin'ny kanja ny finoana magrobeoririka anentanana ny mpiarabelona rehetrarehetra na olon-tsotra na orinasa indrindraindrindra moa zany nijoroko eto amin'ny mahampandrina nasionaly na tokotiko madagasikara dia manentana ny mpikambana rehetrarehetra ao anatin'ny antoko amin'ny maolo-pirenena antsika tsirairay avy satria vonikava mahatratra no nanjoan'ireo avantsika tany farafangana ary anentanana antsika rehetrarehetra mpikatroka tiako madagasikara mba ho tonga maro satria ao no anatanterantsika zay tolotanana zay kanefa araka ny voalazako teo dia azadinoana fa mandritra ny fotoana io ihany koa no misy ny fampahalalam-baovao mikasika ny dingana rehetrarehetra efa vita ny RMDM zay andraisantsika tokotio madagasikara anjara mavitrika sy ny amariparitatsika miaraka ihany koa no mety hoendriky ny tolona zay ohatrentsika amin'ny taona 2020 sy 2020 zay angatantsika amin'Andriamanitra mba ho samotratratsika mianakavy dia zay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netoko manakatona tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity aza tonona tahaka ny mazatra ny fandarana global news avy hatrany no arainao aorin'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa no anarainao ny fandarana ahoana marina ary ny oronan-tsary aorin'izay fandarana anankiroa izay atoditry ny MPS ao anao amin'ity alina ity dia mitondra ny lohateny primal ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rapitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy venoma tompoko